mila tsara ny olom-pirenena jiaby manaraka indray zao fandaharana izao. Iara-malala fa ny tanjon'ny CENI dia nampafantatra hatrany ny ZOS ny adidin'ny olom-pirenena mahakasika ny resaka fifidianana. Raha hitantsika teo amin'ny fandaharana tao aloha ny karazan'ny fifidianana izay misy eto Madagasikara dia ndeo ampafantarintsika ny olom-pirenena tsirairay avy ato anatin'ny fandaharana kosa ny tantaran'ny fifidianana izay nisy teto Madagasikara hatramin'izay nahazoantsika ny fahaleovantena izay. Araovy hatrany ary ny fandaharana. Ny fitsapakevim-bahoaka nataony 25 oktobra 2017 momba ny fitakiana fahaleovantenan'ny Malagasy tamin'ireo Frantsay nanjanaka tamin'izany fotoana no fifidianana voalohany izay azo natrehany be sy ny maro teo amin'ny tantaran'ny firenena. Raha ny tena marina angamba ny ataontsika hoe fifidianana nisy teto Madagasikara dia ny fitsapakevim-bahoaka izay hoe hiaraka amin'ny Frantsay ve tsika sa hiala amin'ny Frantsay. Zay ny fahatadiavako azy mbola tsy nahazo fahaleovantena tsika tamin'izany fa efa eo an-dalana zany dia ny teto Antananarivo ihany no nanao tsia hoe hiaraka amin'ny Frantsay fa ntsitran'izay dia niaraka hoe hiaraka amin'ny Frantsay. Zay zany ny fifidianana. Fahafantarako azy dia ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany mbola azo lazaina hoe mbola tao anatin'ny fanjanahantany tsika no nampanao ny fitsapakevim-bahoaka. Ny tena moa mpandala tantara dia ohatry ny araroto kely ihany hoe ny reny tamin'ny fito amby efapolo sy sivinjato arivo reny iny ny tena nangatahany MDRM dia hoe fahaleovantena miaraka na amin'ny Frantsay zany hoe anatin'ny fianakaviam-be Frantsay fa ny Jena sy ny Panama no nanda an'izay le hoe fandraisana hoe fahaleovantena ao anatin'ny fiarahana amin'ny Frantsay zany. Azo lazaina fa nanana ny asiny teo amin'ny Malagasy nanomboka ny fananganana Madagasikara ny Repoblika voalohany ny lanjaina atao hoe Latsabato ombanandraikitra na ny vote responsable. Ny 30 Marsa 2017 izay nanatotsana fifidianana ho filoham-pirenena voalohany ny Repoblika voalohany ka nalany anitsiranana Filibert izay nandresy tamin'ny Salanisa 7.700 ohatra dia olona miisa 1.50 sy 3.4 alina sy 10 sy 4 tapitrisa no nisoratra tao anaty lisy fifidianana. Raha toa ka 4 sy 9 alina sy 7 sy 10 tapitrisa ny isan'ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana. Taloha raha ataoko fotsiny hoe Première Repoblika voalohany tsy dia nisy loatra n'izany fisandana kaskety, t-shirt, vary, vola zany. Ny tena nietom-boany io an'iny dia tao amin'ny Deuxième République tamin'ny République faharoa. Anisany tena nahatonga ny hoe fizarana kaskety zao dia miala tsiny raha miteny satria Andriamatoa Erzora-Zafy maleo tamin'ny fataonarony dia olona niofana tany velany ary anisany izy ny voalohany mihitsy napititra tao anatin'ny fomba fampielezan-kevitra ny fomba Amerikanina. Fomba Amerikanina le mizaza zavatra le manao zavatra tena mampiasa an'ity tena hoe mampiasa vola zay ngambany. Tsy hoe tena netom-boany io fa tany amin'ny Repoblika voalohany zany tsy mbola tena nahitana fa tao anatin'ny Repoblika faharoa ary rehefa tonga ny leader fanilo lasa fomba mahazatra izy amin'izao fotoana izao. Za tsy milaza hoe mametriny fomba fiady daholo zany rehetrarehetra zany saingy tena lasa ohatrany hoe lasa fanapotehana an'le tena hoe fanaovana politika satria hitanao zay manam-bola ihany no afaka milatsaka amin'izao fotoana izao. Toy izao manaraka izao kosa ny famaritany Général Désiré Ramakavely ny atao hoe fifidianana ary ny afatry ny hoan'ny olom-pirenena tsirairay avy mba hahisitsaka ny ZOS ny adidy momba raharaha-pifidianana. Tena kosa manome velomanao mandrapitapa indray amin'ny fotoa hevitra manaraka atao anatin'ny fandaharana olom-pirenena hafa. Ny tena fanentanana ataoko dia izao oka mba hiova le fijeriko hoe vahoaka ny betsaka eto Madagasikara fa tsy olom-pirenena mba tena olom-pirenena tsika fa taro ny dikany atao hoe olom-pirenena ianao ny tompony ampahefana zay rehefa atambatambatry ny olom-pirenena rehetra no lasa fahefana mivaingana lasa ny firoham-pirenena io lasa fahefana mivaingana lasa nisy olombava-mahoaka io na olo io zay zavatra ray ovatranao ary io zonao anananano ampahefana io natao hoe zo trosa tompoko ny trosa azo takina satria nampindramina nampisamborona fatatrao ve fa zo trosa iantsonanao ho tanterahanao amin'ny alalan'ny fifidianana. Tsy ny fidinana an-dalambe no ilaina fa ny fanatanterahana ny zo trosa misy any anatin'ny lalam-panorenana sy eo amin'ny fiarahamonina.